niseo izay ny mpifaninana 12 Menada. Nisafidiny Mirabella i anjara fity, moana kosa no savidiny Davila, One Piece i Jaya, Réponse kosa i Domoiny, ary nisafidiny Odi Mano, nisafidiny Prince Erika kosa i Doky, Barbie i Ismaël, Jasmine i Malal, Daniela kosa dia nisafidiny Reine des Neiges, Princesse Sofia i Avidiny, ary Cendrillon i Jessica sy i Finoandra. Amin'ny mahasary miaina azy izay, nataony fanaraka tamin'ny lohahevitra ihany koa ny hira nentin'izy ireo. Latsa-danja tao anatin'izany ihany koa ny hira tsirairay avy nentin'izy ireo ny antsehatra sy nambabona ny fonony tsara. Avokoa moa ny hiran'izy 12 Menada ireo niaraka tamin'ireo mpitendry efa matianina ny amin'izany. Na ireo mpitsara izay efa nilaza fa sahirana amin'ny fisafidianana an'ireo valo ho tafiakatra tamin'izy eo izay nentiny ny ankizy satria samy naneny tsara avokoa izy ireo. Aloha zay andefa tena tsy vitanay ilay tsara tsy vita. Iry prody mbola mahazo miabandona ve zay androany? Ity diamondra tenena hoe alondra andro tsisy mbola tena te hiabandona zay androany. Enina zay ny kandidato efa te démissionna sady satria za tsy te hanintsana na ray aminareo
nampiseho ny kantony tamin'ny fanaovana interprétation na hiran'indra amina ihany koa imirary mamadika ny hiran'ireo sary miain'ireo amin'ny teny malagasy ary mamoaka an'izany an-tsehatra toy izao. Ao anatin'ny fitaintainana no ny andrasana izy 20 menada ny vokatra. Tsy teo eo amin'ny toerandreo mpitsara tsika miora ao anatin'izay fa so ihany fa asa zany. Tena marina mihitsy izay to zany satria dia samy manana ny anitra ho azy izy 12 mianadahy reto sady zay. Efa mpanakanto reto tononoko reto izy reto zany aloha le tafakatra ny tononony dia ny tafiakatra atao anatin'ity stage 1 ny our generation ity dia Ismaël manaraka azy aloha mikisakisaka tonga man'ny kisasany dia kisakato zay manaraka an'izay tafiakatra manaraka i tomoina roa zay manaraka azy malala feno anitra manaraka azy itoky izy jaya Davila ny iray farany tafiakatra aminareo dimenada dia Jessica ranomaso alahelo no naharenesana ny vokatra ho an'ireo ankisim-pifaninana. Ao anaty fihetsepo daholo izany toetra izany. Tapitrareo aloha izany dia nizefatra menada ho an'ity fifaninana World Generation 2024 ity. Na izany aza nalaina ny tsara ka ny ankizy rehetra. Voatery tsy maintsy ivenany amin'ny lofta mantsy izy valomenada anohy ny fifaninanana raha ohatra any amin'ny iray aman-dreniny kosa izy efatra menada. Ny andalana iverina ny lofta nangingina tao anaty fiara. Mbola tao anatin'ny alahelo avokoa mantsy satria efa nifankatisany rahina avokoa izy ireo niarany aina tao amin'ny lofta nandritra ny fotoana maro. Fa nateo aza nefa izany rehetra izany ny fanindran-dalana tamin'ny fivoahan'ny valim-panadinana BEPC ihany koa io andro ny alarobia 15 jolay io. Isan'ireo mpifaninana nanalanja amin'ny fanadinana izany Ismaël sy Malala ka dia tsy nisy namonjy ny fatoriana aloha fa niaraka ny andro ny valim-panadinana teo am-pitaintainana.
afaka fanadinana somatsara i malala raha toa ka mbola andrasana kosa ny valim-panadinana ho an'ny Ismaël izay avy any Fianarantsoa. Fiandrasana valiny VPC taty amin'ny lofta aloha somary nanahirana ihany satria mitaitaina be satria mbola sady manomana ny stage 1 dia sady misy stress amin'ilay stage 1 no mbola mitaitaina amin'ny valina VPC dia tena taitaina be mihitsiny. Faly be tena faly be mihitsy na haino an'ilay hoe afaka satria sady mokonkony ny ankizy ny ara-faly tamina teo tena dia ny félicité be anahy dia voamay courage kely dia tena faly be mihitsy. Ho tanterahana ny alarobia 20 jolay izao indray moa ny stage 2 amin'ity fifaninanana World Generation 2024 ity.